Iarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafavory tondraitsika bavaka antsika alohan'ny tondratsika ny Nofy. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ho. Andriamanitra mahagaga tokoa ianao, tsisy tahaka anao. Ianao no manafaka, ianao no manova, ianao no matoy izao anay. Isaorako ny anaranao, mpanjaka ny mpanjaka, tombony tompo be voninahitra, tsy miova omaly sy ny omandrakizay. Ny herinao dia manerana an'izao tontolo izao, ny lazanao dia manerana an'izao tontolo izao. Isaorako ny anaranao Tompo. Jesosy eo raha hiteny eto aty-piatreo ny nofiko rehetra, fa aoka ianao no hiteny, aoka ianao no anambara izay tianao ambara, izay tianao lazaina, izay tianao atongava ny hafatra na amiko na aminiza na aminiza. Tenena fanahy masina, ampangino ny nofiko, ampangino fa ny fanahinao masina no hiteny eto Jesosy, ary ampibebaka anay. Misaotra Jesosy. Amen. Ny nofy fa elaela ihany, fa mialatsiny fa tsy voasoratra ny daty. Tsika manko rehefa tsika manota, rehefa tsika tafalatsaka amin'ny fahotana, dia izao no tsarovatsika hoe ny Satana no miandry atsika, mamatotra atsika, satria fatatsika fa fahafatesana ny tambiny ota. Ny fahafatesana no mahatonga atsika makany amin'ny fahaverezana, ny ota no mahatonga atsika any amin'ny fahaverezana azafady. Ka raha tsika manota, dia dikan'izay tsika fahavalin'Andriamanitra. Amen. Nisy fotoana tafalatsaka nandainga, dia fantatro fa nisaraka amin'Andriamanitra. Raha vao manota atsika ho izy ny teniny ao Isaia 5:5. Fa ny hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra izy dia ny fahotana. Aleloia. Ny fahotana no hevitra mampisaraka atsika amin' Jesosy. Ka raha vao tsika manota, dikan'izay tsy ao Jesosy roa ihany, lalana roa ihany, na soa Satana na soa Jesosy. Ka rehefa tafandainga zany ao, dia fantatro hoe nisy varavarana nisokatra, dia nifona za fa ny alina n'iny na nofy. Rehefa nanofy aho, dia hitako voafatotra amin'ny Chaine ny tanako, voafatotra amin'ny Chaine ny tanako. Dia maromaro izy ireo nitondray, dia nahita olona fa fataonareo hoana zao aho, entinareo aiza. Dia omeny sasany, dia nitondray, dia taitra. Dia azoko manazava ny fanahy masina noho ny ilay izaho nandainga. Amen. Dia nifona moa za tamin'ny Tompo amin'izay fotoan'izay, nifona tamin'i Jesosy. Ny mila tsarovatsika zany, izay rehetra fahotana ataontsika eo na kely na lehibe, dia misy prison, misy salany hoe fonja, samy manana fonja zay hitondrana atsika, matorana atsika. Amen. Aleloia. Zay ny tsy tokony isangisangy atsika amin'ny fahotana. Eny mety ho tafalatsaka atsika, satria olombelona ihany dia mibebaka malaky. Eto samihafa le milalao fahotana, ao ny efa manao fahazarana amin'ny lainga, efa salany rano sotroina le lainga. Fa eto tafalatsaka nandainga. Amen. Tafalatsaka nandainga. Haleloia. Ka tsapako hoe nisy varavarana ny voasany hoe tafoka zany nahazo ahy. Tafoka ny fahavalo nisy porta tafasokatra teo. Amen. Dia izay nahatonga ahy voafatotra amin'ilay Chaine, tonga dia tany aminay toerana. Io tsy miandry hoe rapitso afaka apitso, fa eo anao. Dia misy toerana
zay amatorana ny fanahintsika. Alleluia, amen. Tahaka antsika zao amin'ny fiainantsika andavanandro, hoe fiainana fizika hitantsika maso, raha misy ny mangalatra mamono olona dia miditra fitsarana izy, dia arakaraka ny valin'ny fitsaranao dia any am-ponja. Tahaka an'izay ihany koa ny ara-panahintsika, na dia hoe ety ambony tanitsika, ny fanahintsika efa voafatotra no hany. Izay ny tsy lalaovantsika fahotana. Amen. Izay ny tsy tokony lalaovantsika ny fahotana. Fa rehefa nahatsapa antsika nisy fahotana tafiditra dia mibebaka malaky, manantona an' Jesosy malaky. Fa misy efa manao fahazarana, misy efa migoka an'io lainga io, misotro salan'ny rano fa mandeha ho azy. Tsy zany ny fiainantsika kristianina. Amen. Ny révélation meko ny fijehovavombola eto minao fa tsara anao ihany koa, tsy ho arery ihany fa ho anao ihany koa. Alleluia. Ary efa misy zavatra ambaran'ny tompo tsy hoe za nena dia ho takotakonako, ambarako raha ohatra ka hoe zay ny tarihin'ny fanahy masina lazain'ny tompo dia lazaina, satria mety misy any hafa ihany koa ny hovonjen'i Jesosy. Amen. Alleluia. Dia mbola nanome teny teo ihany koa ny tompo. Vakiko aloha tenin'Andriamanitra zay voaraiko tao anatin'izay Joba toko fahaenina amby telopolo, Joba toko fahaenina amby telopolo, andin'ny 9 hatramin'ny 10 hatramin'ny 12 azafady. Ary raha voafatotra migadra izy sy voafehy amin'ny tadiny fahoriana dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany. Izay le gadra voafatotra migadra tsika dikan'izay mijaly tsika, zany voafatotra zany mijaly. Ary fantatsika ny amely dia fampijaliana. Amen. Ka tsika miala amin'ity tany ity tsy tsony hoe hibebahantsika diny ety tsika raha fantatsika zay zavatra zay dia tafalatsaka tsika mibebaka malaky manantona an' Jesosy. Dia ambarany azy ny asany sy ny fahotany. Ambaran'ny tompo atsika io, ambaran'ny fanahy masina amintsika fa efa nandra-tena izy ireny. Dia manokatra ny sofiny ianao, ka manokatra dia manokatra ny sofiny hiaino fananarana izy. Ny valin'ny solution zay zany dia mila tsika miaino an' Jesosy, ka mandidy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy. Ka raha miaino ny fampianarana tsika, miaino ny fananaran'ny tompo tsika, dia inona ny tokony ataontsika? Mibebaka tsika dia miala amin'ilay ratsy, miala amin'izay fahotana zay. Tsy hoe mibebaka ihany dia vita fa hialana. Raha miaino ka manaiky azy izy dia lany amin'ny fiadanana ny androny. Raha manaiky amin'ny tompo tsika dia fiadanana no azontsika, ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Ary ny taonany amin'ny fahafinaretana. Fa raha tsy miaino kosa izy dia ho voan'ny fiadiana ka ho faty tsy ampahalalana. Raha tsy miaino tsika, raha ohatra ka hoe enotsika fotsiny ka tsy arahantsika, dia tsika ihany no tratrany, tsika ihany no voany fiadiana, ho faty tsika. Amen. Ho faty ara-panahy. Mety ety ambony tany tsika dia ho faty ara-panahy, fa rehefa miala ety kosa tsika dia tsy ahita ny tompo. Amen. Ka dia mbola meny Jesosy fotoana tsika ety ambony tany dia ety tsika no mibebaka. Halleluia. Dia tanykeo ihany koa tamin'ny tolakandro teo dia nanome teny any tompo fanahy masina, zaho anatiny miaino tenin'Andriamanitra dia tsy haiko hoe tonga dia azo torimaso kely aho zany dia nitsanganao dia nahita aho ivelan'ny ivelan'le trano zany, ivelan'le trano maizina be, sahalan'ny hoe isy orana be, maizina ny lanitra, mahita le lanitra maizina aho. Amen. Dia rehefa nipetraka zaho, sahalan'ny hoe nakatona varavarakely aho, dia rehefa nipetraka aho dia mpanompon'Andriamanitra anankiray natsoko. Zany antsa izy ny antso tsy tadidiko. Patsay fany masina.
zany antso azy de rehefa niantso izy de misy tabataba be de izy hoe tsy henoko ianao zanako, hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra, tsy henoko ianao zanako, amen. De ny zavatra henoko ny teny nomeny hoe salamo 12 izy tsika androany, salamo 12 io no azoko, amen. De taitra, halleluja. Nivakiko le salamo 12 de mifanaraka amin'ilay nofy izay ny azoko, amen. Ary hitantsika ny titre ambony de milaza hoe fitaraina noho ny tsy fahamarinan'ny maro, amen. Io ny titre eo ambony io izay men'ny tombo de be ny zavatra tiany fanahy masina ambara amin'ny tenin'Andriamanitra io. Matsiaro mitaraina tokoa ianao, matsiaro hitany hoe izay rehetra andehananao, le aizina izay hitako ivelany zany sahala hoe any ivelany feno fahamazinana. Vao mivoaka ny trano anao tsy te hivoaka mihitsy ianao fa tena hitanao hoe maloto, feno fahalotona izao tontolo izao. Iny le fahamazinana hitako. De le mpanompon'Andriamanitra de solon'i Jesosy. Teny men Jesosy, aisanao zany ty teny ty, fitaraina noho ny tsy fahamarinan'ny maro. Mila mitaraina antsika amin'ny Jesosy satria maro ny tratra ny olainga io, maro ny miaina migoka amin'ny olainga io, amen. Manao fahazarana, efa fahazarana, efa fiainana, no tsy zay le izy. De fahazarana fiainana de ny mibebaka de avy eo miverina, mibebaka de avy eo miverina amin'le fahotana, fa mila ialana mihitsy. Vakiko ny tenin'Andriamanitra, vonjeo tompo fa efa lany ny tsara fanahy. Eny tsy misy mahatoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona, malahelo Jesosy. Tsisy mahatoky tsika na de ny ray akory ara, hoy izy Jesosy eto. Samy milaza lainga amin'ny namany, amolotra mandrombo izy. Tena marina zany, tena marina. Tsy hitanao iza tsony no namanao, tsy hainao tsony iza no henoinao fa mankavaratra anao de lainga manatsimo anao lainga, manatsinana anao lainga, manandrefana anao lainga, mandainga. Tsy misy mahatoky tsony eo amin'ny zanak'olombelona, tsy mahatoky tsony tsika eo anatren'Andriamanitra. Milaza lainga tsika amin'ny namantsika satria noho inona? Fitiavan-tena sy ny fanandratan-tena. Fo mamoropitaka no itenenana. Izany anatin'ny fotsika misy fitaka mivoaka ety ivelany, avoakantsika ety ivelany, fitaka foronitsika any anatintsika any, amin'ny fisainantsika ao. Noho ny hitadiavantsika sitraka amin'olona. Hitadiavantsika sitraka amin'olona de tsy maintsy asiana lainga, amen. Fo mamoropitaka no itenenany, ho levon'ny tompo anie ny molotra mandrombo rehetra. Zao ny tsaroantsika Jesosy mihitsy no handrombo, zany hoe salany hoe ikapoka zany, misy kapoka azotsika ho levon'ny tompo. Jesosy mihitsy andevona, amen. Andrombo rehetra sy ny lela miteny avinavina, ny lelantsika, mila tandremantsika ny lela, satria io no mamono sy mamelona, amen. Miteny avinavina, ina mahatonga antsika miteny avinavina? Satria amin'io lelantsika io, amin'io teny aloaka ny vavantsika eo, teo marina foana atsika mandroana ny hafa, teo hita atsika ny tsy fananana fanetretena. Halleluja. Izay manao hoe ampaherenay ny lelanay, misy ny tena hoe efa io lelana io no fiainana, io no ataon'ny fampidiram-bola, io no amitahan'ny olona maro. Miandany aminay ny molotray, iza no tomponay. Le lela mila tandremantsika, amen. Noho ny fampahoriana ny ory sy ny fisentohan'ny malahelo
Le voalaza teo amin'ny 9:24 dia manambara le olona miaina amin'izay lainga zay. Amin'ny 15 le olona mahatsiaro hoe tsy haintsony aiza ny alehany tsy fantantsony ahoana ny ataony satria manodidina azy olona mpandainga daholo, olona miaina amin'izay zavatra zay. Noho ny fampahorianany olo sy ny fisentoan'ny malahelo dia hitsanganao ankehitriny hoy ny Tompo. Amen. Misy zany malahelo ao anatin'izay, misy ao anatin'ny akiviana ao anatin'izay satria tsy haintsony hoe inona no ataony, iza no namany, iza no mba hoe tsisy atokiana zany, misy tsy tokisana tsony. Amen. Noho izay zavatra zay misy ny olona any ho any na izana ianao malahelo, matsiaro malahelo. Hoe Jesosy mifona ho an'izao tontolo zao, mifona ho an'ny mpandainga, mifona ho an'ny prière, mifona amin'ny rehetra mahatsiaro ianao, misento ianao hoe feno aizina izao rehetra izao, feno loto izao rehetra izao. Dia hitsanganao ankehitriny noho ny Tompo. Haleloya. Jesosy mihitsy ny hitsangana. Ho vonjeko izay vingainy sasany. Haleloya. Ianao miezaka manao ny marina, ianao miezaka mandeha mahitsy, misy ny mamingavinga anao, misy ny manao tsinitsinina anao, tsy mijery anao satria hoe ianao le mijoro amin'ny marina, fahavalony maro ianao. Amen. Jesosy anefa hiadinao anatin'izay. Tsy tokony hatahotra antsika na ho alan'olona, na ho enjen'olona, na ho vingavingain'olona. Tsy tokony hatahotra antsika satria miaraka amintsika ny Tompo satria tsika manao ny marina. Haleloya. Amin'ny 14 ny tenin'ny Tompo dia teny madio. Haleloya. Ny teny avy amin'ny Tompo zany dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsoriaka amin'ny tany. Eny voadio impito, voadio ny teniny, voadio impito. Haleloya. Impito zay mahatonga ny ten'Andriamanitra nanobolana amin'ny teny an'izay ngamba hoe avadibadio impito ny lela vao miteny. Amen. Ary Jakoba dia niteny ihany koa, o miaino aloha tsika vao miteny, malaky miaino fa tsy malaky miteny. Amen. Satria tafalatsaka amin'ny lainga antsika raha vao tsy miambina. Ianao Tompo no hiaro azy, ianao no hiambina azy mandrakizay, tsy ho azo ny ty taranaka ity. Haleloya. Miambina antsika Jesosy, miaro antsika Jesosy rehefa hitantsika matahotra azy, tsy miaroaro amin'izay lainga zay. Raha avy izay sandratany tsinitsinina eo amin'ny zanak'olombelona dia mieboebo ombienimbeny ratsy fanahy. Amen. Ka raha vao hoe misandratra kely tsika dia eo le fieboebona, tsinitsinina tsika. Aoka tsika anao ny marina hatrany, aoka tsika tsy hiaina amin'izay lainga zay, ialatsika zay, mifona tsika, hibebaka tsika maranako an'izao afatra zao nofy zao. Amen. Sy izay teny nomeny Tompo atsika teo hitaraina atsika amin'ny Tompo fa ny Tompo no hiady tsika. Tsika zay manao ny marina, tsika zay miady isan'andro, mijoro, mibebaka, mifona mba hiala amin'izay fahotana zay dia andaontsika mbola hivavaka amin'izao fotoana izao, hivavaka tsika, hifona ho an'ny hafa ary hifona ho an'ny tenantsika koa. Horaisintsika ny tenin'Andriamanitra teo, horaisintsika mba tsy ho isan'izay tsy mahatokintsika eo amin'ny Tompo na hiaina amin'izay lainga zay, fa mba handeha araka ny sitrapony, hanao ny marina hatrany. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra amin'ny afatrao ny teninao, fampaherezana omenao, fampitandremana omenao, fampitandremana anay, fampibebahana anay, mba tsy hilalao fahotana izahay. Ary raha tafalatsaka ka nanota izahay dia mihazakazaka miverina aminao. Tompo, mifony atao anatrehanao izahay, mifony izay Jesosy satria tsy ahitana ny marina intsony ny amin'ity taranaka ity. Feno loto, feno rombaka,
koa mibebaka izay Jesosy. Enoy ny fitarainanay. Enoy ny fitarananay Jesosy. Mifona ihany koa ho an'izao tontolo izao ny namanay manodidina anay, ny ankohonanay izay rehetra miaina amin'ny lainga, izay miaina ao anatin'ny fahotana Jesosy. Mitaraina aminao izay Jesosy. Mamindrafo amin'izy ireny, mamelany helokan'izy ireny Tompo malala. Mamindra fo sy miantra ianao ary be fiantra araka ny teny nomenao. Fa hitsangana ianao hiady ho anay, hitsangana ianao hiaro anay mba tsy ho tafalatsaka amin'ny ota Tompo. Ka dia misaotra anao indrindra Tompo, mankasitraka Jesosy. Dera laza voninahitra anao, anao izay hatramin'ny indrindra ho mandrakizay. Amen, amen. Alleluia. Mbola tsy tonga Jesosy, mbola